miarabatsika ary tsy ho lava ny resadresaka zay ifanaovantsika eto fa mba hitondra ny fomba fijeriko manoloana ny zavatra ezahana voizina eto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika an'ireny discours provocateur zay natao ny filohantsika raha nanao an'ireny tafatafa zay nataon'ireny izy dia ny filoham-pirenena maha filoham-pirenena azy zay dia tokony manaja tena ary koa tsy tokony hiteniteny foana indrindra fa ny teny feno fandrangitana sy fankahalana zay zavatra zay zany tsy mahasoa ny firenena satria ny président de la république zany dia miaro hatrany ny unité nationale ka tsy maintsy arahana tsakany sy andavany ny fanambarana sy ny resaka zay ataony ka eto dia milaza amintsika pretandrazana fa tsy voasambany angambany ny filohantsika no manao an'ireny discours provocateur reny matetika izy manalika olona milaza hoe mivovo ny mpanohitra mivovo ny vahoaka malagasy ny tany antsimo raha nanao an'ireny fitsikirana satria betsaka ny olona tsy nahazo fanomezana nisy an'izany tany Tuléar indraindray izy milaza ny fifaninana aminy nono mpipikiloty maneso ny vahoaka malagasy milaza fa hoe na dia tsy mihinana kaviara anareo na dia tsy misy jiro anareo na dia 100 € fotsiny dia fa mahafaly amin'ny vahoaka malagasy fanesoana reny teny feno fanambaniana reny ary hitatsika reny zavatra nataondreo tamin'ny 2018 raha ohatra ka nisy ny fidenana an-dalambe zay nirary ny président Rajoelinarimampianina zay président Pierre Nasa tamin'izany norariana ho faty mihitsy hoe veloma Rajao tadidy reny ary tsy adino reny mana olona tsy manan-tsaina nanaovana ny président mpanohitra teo Andriamatoa Sy Teny moa zany zay lazainy fa hoe tsy vitany ozatra ny fitondrana ny firenena fa ny saina no mitondra firenena reny no atao hoe discours provocateur zany hoe azagaga zany tsika raha ohatra ka mamaly ny olona fa tsy hoe rehefa filoham-pirenena manao zany dia mangina isika rehetrarehetra fa raha ny olon-kafa zany mamaly dia omena tsiny ka za eto dia mbola mamerina foana hoe tokony isy ny fifanajana tokony isy ny firaisan-kina fifankatiavana ny filoham-pirenena tokony aneo an'izany ka raha mamaly ny filohan'ny mpanohitra hoe zaho dia tsy sarim-bavy za tsy pelaka midika valiny nataon'le zavatra nataon'ny filoham-pirenena zay fa tsy hoe jerena hoe rehefa mamaly izy hoe midina ambany be ny voan'ny fanoherana zany ve dia ho famaly fa ny olona zay manao provocation zany tsy ho resantsika hoe tsy mendrika kosa ane zay zavatra zay ka io araky ny fiteny baiko zay manao hoe qui sème les vents récolte la tempête gazagaga anao raha ny olona mamaly anao raha misy ny provocation atao afaka mamaly anao afaka tsy mamaly ihany koa fa ny hitatsika namaly izy tsy nanaratsy za aloha tsy naheno azy ny teny hoe filohantsika sarim-bavy na koa pelaka fa izy nanazava ny situation hoe za tsy sarim-bavy ary tsy pelaka ary koa fiera zaho fa manana ozatra zay zavatra zay no namaliany azy ka tsy hitako hatonga an'izany ho affaire nationale fa ianao rehefa miprovoke olona zany tokony azaka ihany koa raha misy ny famalian'olona an'izay provocation izay amin'ny kosa tsy fantako anareo zay mbola manoana n'ity fitondrana ty zay mbola miandrandra fahasambarana fandrosoana amin'ity fitondrana ity fa ny anahy kosa aloha dia sako no milaza eto fa tsy hoentiny rangahy eo amin'ny saina zany ty firenena ity raha ny saina no hitondrany azy efa afaka atao anatin'ny fantrana ny vahoaka malagasy fa matoa atsika mbola mitoerana zay misy atsika zao ary vao maika ny emotra any amin'ny laharana farany dia dikan'izay tsy hoentiny amin'ny saina zany izy ity fa hoentiny amin'ny fandrobana hoentina amin'ny fanjakana feno gaboraraka zay no zavatra misy ka eto aho dia manafatra amin'ny filoham-pirenena hoe ny zavatra tokony ho resahinao eto dia tokony mahakasika ny raharam-pirenena hoe aiza ny réalisation inona ny zavatra efa vitanao
zany ny filoham-pirenena amresaka an'izany. Inona ny projet zay mandeha am'izao, inona ny mbola ho atao, inona ny zavatra miandry atsika rapitso. Zavatra misy aloha am'izao dia tsy afaka nareo tsisy zavatra miova eto amin'ny masolom-bavam-bahoaka moa eto no tenenako eto tsy hisy ny loi de finance rectificative amin'ity taona ty de dikan'izay mazava ho azy fa mandeha tsara zany ny asa zay nataonareo ary efa hitanareo ngambany hoe mety fa tonga any amin'ny enimpolo na fitopolo isan-jatony zay loi de finance initiale zay natao tamin'ny taona farany taona lasa teo ka nivoaka malagasy koa tsy adala koa mahita hoe inona ny antony moa zany tsy derana am'izay LFR zay fa tonga de tsorinareo fotsiny tsisy fanovana ny tetibola fa lasa mandeha am'izao ity firenena ty. Tsy fantako moa zay moa le fitondrana amin'ny firenena mandeha amin'ny saina zay lazainareo fa ampiandrasana moa ny rehetra voaka malagasy koa itsara hoe efa misy zavatra hitanareo mandeha ve ihany misy fiantraikany amin'ny fiainanareo ve ny fampandrosoana zay resahiny zao fitondrana izao ka anaovana tsinotsinona am'izay fijerenana zay tombana zay nataondreo makasika an'izay inona moa ty asa zay nataondreo nandritra niny taona 2024 faramparany zay ideratsika amin'ny 2025 tafiditra ao anatin'ny enim-bolana voalohany tsika zao tokony afantatra hoe makaizatsika am'izao ka teny ho ity zany ho andrehetra aoka tsika zany tsy fanometsiny fa tsy nivio izy ny malagasy tsy mikitrandrery io fa rehefa misy ny olona zay manao teny diso rehefa hitsy izy de tsy tokony ho tezitra am'izay na avadika tsika zavatra hafa ny lahara-pahamena zany tsy affaire nationale zany problème personnel zany raha misy ny problème ndreo sy président mpanohitra de réglevandreo ivelany raharaha-pirenena afaka manao défi reo afaka mamorona combat reo raha zay no ilaindreo fa tsy raharaha-pirenena atao ohatran'izao zavatra tena tsy karitra tato betsaka ny fandokandalana ny filoham-pirenena tsy masamy resaka mihitsy hoe ahoana nahatonga an'io colonel Melatsiny manao anaran'olo Rakoto Mamonjy Patrick zay nosamborona ka tafavoaka ny territoire malagasy. Inona no antony nanamborana azy fa ahoana izy tafavoaka tao amin'ny toby Ratsimandrava zay toby tsara fiarovana indrindra eto Madagasikara de dikan'izay misy zavatra tsy mazava maro ary fa nisy ve ny fanadihadiana natao amin'ireo olona zay fantatra fa mijoro afara ny toidra raha io nisy ve ary efa navoaka misy ny olona nesorona amin'ny toerany de zay ve no tena izy azavaonareo mivoaka malagasy zany no affaire nationale zany hoe inona ny mahatonga misy an'izany foana eto amin'ny firenena rehefa misy zavatra tao nivoaka tena marina nitsoka ny territoire atsika ve izy de nohony io raha ve no nampitsoka azy de ahoana ny nafahanitsoka teo nefa olona manana raha any amin'ny fitsarana zay zavatra rehetrarehetra zay zany tokony manahirana amin'ny filoham-pirenena satria vao maika nanapitrotraka ny ezaka zay vitan'ny filoha teo aloha ny zavatra tao ny fitondrana misy am'izao tsy nahavita nanarina tsy nahavita nanatsara zay no zavatra misy zany ny tokony mampiasa loha azy raha mampiasa sainareo zany de tokony mazava ho azy niarina ty firenena ty ary ireo fanao ratsy zay noverina nisy teo aloha de tokony tsy hisy tsy misy am'izao fitondrana izao kanefa n'izao fitondrana izao de ahitana karazana fandikandalana maro zay iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro ary tsy misy mihitsy ny fijerena ny fiainam-bahoaka ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay zany angamba no afatra petrako am'izay avelao iny discussion zay tsisy ilana azy igny fa aza petraka mihitsy hoe ny fanoherana midina amin'ny rehefa ambany ny filoham-pirenenantsika no mametraka ny débat mametraka ny raharam-pirenena ho ambany fa tsy mifanoherana ary tsika vahoaka malagasy koa aza mba mijery amin'ny ilany fotsiny fa tsy hoe rehefa mamaly ny olona moa zany de tsy maintsy hoe diso izy fa diso ara ny olona zay nanao zay provocation zay izy no mampidina ny débat nda raharam-pirenena tsy tokony ho zay raharam-pirenena zany de tokony hoe foana ny kolokolo eto ary fa hita fa tena maharaka ny vidim-piainana ny malagasy misy ny asa voafehintsika ny vidin'ny soloka vitatsika mitrandraka an'ireo ary ny pirenenantsika reo zay mampidi-bola amin'ny kitapo-bola mpanjakana izany na tokony discussion misy eto zany rehetrarehetra zany adino fa miverina foana atsika ary tafiditra foana amin'ny zavatra
tsy manjary zany zavatra mivezivezy amin'izao fotoana zao hitantsika maso izany ary tsy tako afenina zany fa tsy misy tompona andraikitra ambony na olona akaiky azy voasazy zany tokony apetratretsika voaka malagasy hoe andeha hoaiza ty firenenantsika ty aiza no fiavarahantsika rehetra ireto raha ohatra ka izao fomba fitantanana izao no mbola velantsika itoy resaka référendum zay no amaranako azy eto de atsika malagasy no mieritreritra an'izay hoe io rangahy vazaha io filoham-pirenena vazaha io zay nanao amboletra nanery antsika hanaiky azy ho filohantsika manaiky ve tsika hidirantsika ao am'izay ny namo zany afatra foana lazaiko aminareo anareo vahoaka aza manome tsiny anay lava hoe nareo mifanoherana firy moa zahay atao anaty mifanoherana ianareo marary ianareo tsy makasitraka nefa ianareo tsy mirejoindre anay fa mitabataba any anatiny tokantrano seny anivon'ny fokotany de tapitra eo fa mijoro zahay matota fiteny fa ianareo inona no mba nataonareo sa makasitraka ka tsy hitako zay tokony hililana an'izay référendum zay satria tsisy fanovana nisy teto amin'ity firenena ity raha ohatra ka nisy ezaka natao nisy dingana vita be deabe inona moa ny olana raha ohatra ka kitihana zay satria zay tafiditra ao anatiny inona moa ty lalàna zay ary zay démocratie démocratie fa zaho kosa eto tsy mahita hoe inona ny tokony anohizan'io rangahy io troisième mandat raha ny vokatra zay hitany am'izao vitany am'izao fotoana zay fampiresantsika izao inona tsy zavatra manjary na jerenao ambony na jerenao ambany totongana tanteraka ny zavatra rehetra ka tsy hitako ny tokony irsoantsika am'izay fa za mahita mety mamono tena ihany izy raha mieritreritra an'izay satria mivoaka malagasy mihitsy no hita eto fa tena tsy matoky azy hita eto fa tsy manana fanantenana aminy ary vonona hijoratra amin'ny farany raha ohatra ka misy hanaovana an'izay amboletra zay inoako fa tsy hisan'izay hanaiky an'izany ny tenako zay miteny eto fa mba fahoaka zay fa betsaka ny vitanareo tsy tsara fa ratsy amin'ity firenena ity ka avelao ho an'ny zanany hitondra n'ity firenena ity avelao ny zanany no anohany ity fanovana ity fa tsy mila vazaha zahay tsy mila olona zay efa nanjanaka anay hitondra anay fifanajana fiaraha-miasa no sisa tavela iarana amin'ireo firenena ireo fa tsy hametraka zanany hametraka olona volavolainy hitondra antsika malagasy mba tonga vasaina isika rehetrarehetra na ny mpitandro filaminana zany na ny manampahaizana izany na ny manampahalalana izany na ireo avoaka malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo tsy rariny loatra zavatra iainantsika ka mahatonga saina izay fa tsy roboka atsika andeha hiditra ao anatin'ny troisième mandat ty filoham-pirenenantsika ty mieritreritra ny hanao référendum marina fa manana maro anisa reo ao fa za mieritreritra tsy benga tsy ondry koa reo zay miaradia amin'ireo fa mba mahalala ihany koa fa tena tsy mandeha amin'ny lalana tokony izorany ity firenenantsika ty ka nentanako atsika rehetrarehetra tsy hanaiky an'izany aza mety ariboribin'olona atsika amin'izany avelao izy samyrereo ho tazomitsika eto izy ary raha vita tsy falaniany de apetraro izy ipetraka amintsika eto de mba anjaratsika koa mijery hoe tena nety ve no nataony ary iza daholo ny olona namboatra n'ity firenena ty mahatonga atsika tafalatsaka anatin'izao fasairanana lalipaka izao ka zay angambany no resaka avy aty amiko be de be moa izy teo fanafoiziko atsika tsy afaka ivalampatra fa mba tonga vasaina rivaka malagasy efa miteny zahay mijoro zahay tsangana zahay manentana zahay ampionareo fa tsy vitany samrery ny fanatsarana fanovana amin'ity firenena malalatsika ty ka sotranareo nanaraka an'izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka atsika manao misimisy misoratra